mety ho reninao izy. Zaho manala ny akanjony ao anaty sakosiny foana isan'andro amin'ilay akanjo avy nisoloina avy any am-piasana zany. Dia tonga dia iny taratasy be ohatr'izany iny hitako tao dia invitation fisehoana tamin'izay. Dia nihoetiko tany amin'ny mama dia niresaka taminazy tonga avy any dia zany iray aloha no nahazo. Zany iray ny voavono. Mety ho zokinao. Aveo moa izy nanapa-kevitra hoe hiala eto toerana hoe tsy hijanona eto fa dia hiasa any ampitan-dranomasina. Dia lasa izy dia teo amin'ny iray volana teo natongavany tany amin'izay nalehany tany any ngambany izy hoe miantso anay isan'andro. Dia aveo moa izy tsy hitantsony mihitsy tao aorian'ny iray volana io, tsy naheno vaovao, tsy miantso, tsy nanino intsony mihitsy. Teo amin'ny 3 taona teo. Mety ho avanao. Sakafo hariva dia tonga nalainy ilay latabatra ny sakafo, tonga narodany any amin'ny coin daholo ilay latabatra sy ilay vary. Tonga totofan'ilay latabatra tao satria nazerany tao ilay latabatra dia rehefa aveo tonga naifoka n'ilay latabatra, tonga niazakazaka izy dia nisaka sany tao. Ianao misy mendrika no fady. Mety ho zandrinao. Dia nisy taona amin'izay izy niditra tao amiko dia nakatona ilay farafana dia mitony dia nandraona anahy izy tandre moa izy miantsoantso vonjeo hoe na miteny mafy dia nitazomy ny tanako nataony ohatrao tatarina. Dia aveo zahako nasorina aloha ilay akanjo ambany dia teo amin'izay nampiarany Alice sady marary be ilay izy mitomany afa tsy samy mitavatava satria tony dia vonoiny. Mety ho mpifanolo-bodirindrina aminao ary mety ho ianao. Mbarazafy no anarany, 12 taona, 3 mirahavavy ny zanany. Niara-ny herisetra ara-batana, ara-tsaina ary ara-ekônomika izy efa mianaka. Ny fankavatanana sy ilay vadiko zany dia tany Antsirabe tamin'izany fotoana izany. Tany ho any amin'ny 2004 sa 2005. 2 taona taty aoriana izay ny vady. Vao nanomboka ny vady aloha izay dia efa niova tsikelikely ny toetrany. Zaho koa moa ilay tsy niasa fa nijanona natao an-trano satria vao ny vady izay dia izaho bevoka dia niteraka. Dia izy moa mandeha miasa izy isan'andro satria tsy na miara-mila. Dia izaho tao an-trano manao épicerie nataoko tamin'izany. Dia niteraka ilay zanakay voalohany aloha izay dia teny dia izy ao mamono foana mihitsy izy hatramin'izay. Efa fahazarany mihitsy zany ilay resaka vony dia miteny aloha ny fianakaviana tao an-trano aloha no niteny satria mahita ny tarehiko mibosina be ohatr'izany. Dia miteny ilay mamany zareo satria ny dadany moa tsy tao tsony fa ny mamany tao sy ny ray tampo aminazy. Misy rahalahy izay miaramila fa tena miteny azy foana nefa n'izay zandriny ary. Dia mitenenina foana hoe zao ve ny anaovanao ny vadinao fa maninona no tao an'izao fa ngasy zao no nangalanao anazy tany amin'ny ray aman-dreny tany ka ny problema koa zany ray aman-dreniko satria fa tany lavitra be tany. Dia ohatrany niprofiteny koa zany ilay izy hoe sy dia misy fianakaviananay firy taty. Dia iny no tena hoe nanaovany anahako. Dia teny dia mbola niteraka fanondrony indray. Dia teo amin'ilay fitoerana fanondrony aloha izy ohatrany mba calme kely aloha izy teo. Ny fotoana zany mba ohatrany hoe mba tsy hoe tonga saina ihany ve zany izy amin'ilay olona miteny mba calme. Fa taty aoriana indray nefany dia mbola mitohy ihany ilay izy satria ohatrany hoe lasa fahajarana koa ngamba ilay izy. Dia farany moa izy sy nijanona tamin'ilay loka fotsiny no problema tao an-trano fa niaraka tamina vehivavy ihany koa. Niaraka amina vehivavy isan-karazany mihitsy izy. Bevoka n'ilay zanako faharoa mihitsy angamba iny raha sy diso hoe bevoka ny zanako faharoa zany ny fantatro hoe nahabevoka vehivavy teo akaikinay teo konkoa izy. Samy miara-bevoka zany izay sy ilay vehivavy amin'io. Dia mba dia inona tonga niadina satria teneniko ilay vehivavy zany no niteneniko. Dia aveo izy niteny tany avy moa ilay vehivavy niteny tany aminazy dia tonga tao an-trano izy tonga dia nahongaonga ny daholo ny rehetrarehetra dia nenzika ny janany dia nitsoaka dia nenjehany eraky ny tanànako zany hoe bevoka saiko teo amin'ny 6 mois teo angambany. Dia tratrany dia nivonono hidiny ao an-trano ahako dia izay sy izy reriny dia ao sady mamono anako zany hoe bevoka.
dia hoe raha maty ao zanak'olona eo izy ny ozy mama dia ahoana zany ny atao. Dia farany moa mitelefona gendarme tamin'izay dia ilay gendarme ny tonga tao dia namoaka anahy tao dia zay vao noentina tany amin'ny hôpitaly dia niditra hôpitaly indray andro tany amin'ny tany amin'ny ACRA tamin'izay fotoan'izay. Zay zao no tena saroko hoe tena famonoana mafy nataony anahako. Dia ny faharoa indray no tena namonoany anahako tena sy naharitako mihitsy fa zay nitory anazy zay dia ilay tamin'ny ahitako an'ilay taratasina fiancé tao an-trano. Zaho manala ny akanjony ao anaty sakosiny foana isan'andro amin'ilay akanjo avy nosoloina avy any am-piasana zany. Dia tonga dia iny taratasy be ohatr'izany iny hitako tao dia invitation fisehoana tamin'izay. Dia nihoetiko tany amin'ny mamany moa dia tonga dia misy nenitohany zareo zay koa zany tena akaiky be anazy dia nitelefon'ilay mamany zany ilay nenitohany hoe zao nge ny ataon'ny zanako ao aty sy ny ohatr'izany dia niresaka taminazy tonga avy any dia zany ray aloha no nahazo. Zany ray ny vovono zay dia farany moa dia tonga dia hoja hoe tena tsy vitako sony ty mamaseny ny fianakaviana fa handeha zay. Tena handeha zay nankany amin'ny zokinay aloha zay efa mianaka tamin'izany tena nahatonga anazy hoe sy ho tia fa hoe efa mianaka foana ho ny ahako. Dia izy hono zao rehefa miteraka any ivelany any dia tsy maintsy hahazo lahy. Dia niteraka tany ivelan'ny tany tokotrany izy no avy eo dia nahazo lahy. Dia iny vao maika nahatonga anazy hoe handeha. Talohany nanambadiana nivaditsika ozy izy efa teo reo akoho reo fa nakoho foana ahako. Ka reo ozy izy tena mbola ambononareo reo ny anahako hatramin'izay ozy izy. Ary io akoho an'io dia tena misakafo isan-karazany io na tsisy gotena kizy na inona misy fa ny akoho tsy maintsy mihinana kasaka, akondro, anandrano, voatabia isan'andro reo akoho reo. Dia reo akoho reo nefa tsy amidy tsy atao ninina fa dia ampiadiana fotsiny ny lahy. Toan'ny Mbarazafy mbola betsaka ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na amin'ny mahavavy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Anisan'ny tena ianjadiany izany ny vehivavy. Mampiorikoditra ny tarehimarika. Mihoatra ny 5 alina sy 1 hetsy ny vehivavy miaina na ianjadiany herisetra eto Madagasikara raha ny nambaran'ny UNFPA. Tsy voatery ara-nofy ihany ny herisetra fa mety miantefa amin'ny saina, amin'ny fari-piainana sy ny andavanandro ihany koa. Ny herisetra miatra amin'ny vehivavy dia efa nimbazimbana ny zo fototry ny mahaolona azy. Dina, 27 taona, mananjanaka 4 mianadahy. Nanamarika azy nietraketraka ny ainan'izy ireo ary tena raiky tapisaka ao an-tsainy sy ao am-pony. 17 taona no nanambady an'ilay vadiko. Manao hotely ny ray aman-dreniko dia miservira amin'ny hotely no sendra nifankahitako tamin'ilay vady. Dia izy nandeha nanao mission tany lakaka miara-mila anazy. Vita mariazy teo amin'ny 3 volana teo zay dia tonga dia efa niseho ny toetrany satria sendra nanendy voanjo zay dia hoe saromana ilay izy dia hoy zay hoe tsy azo saromana an'io io fa lasa malemy dia misy rano dia tsy mety voasana. Tonga dia nidakany mafy be zany tonga dia taty amin'ny bassin côté no voadakany. Teny moa zany teny dia niteraka an'ilay zanako faharoa koa nandeha teny moa fotoana dia bevoka ny zanako fahatelo dia amin'izay ny tena nanomboka nigidragidra anay satria mamono izy. Dia nisy fotoana izy tena tsy nanome vola mihitsy na nohanina. Dia niteny aho dia aleo zaho hitady vola. Dia zaho hanao hotely, hanao gargote rehefa nanao gargote tao nefa nandeha be ilay tsena. Dia nisy fotoana nalainy tamiko ilay vola. Andro hariva tsara dia tsy nety namerina an'ilay vola. Fa zaho zany tamin'izay mba tezitra hoe zaho very nga dia mifoha amin'ny 4 maraina 10 alina vao matory. Mba nanana saina zany hoe ndeha mba hanohatra. Tadidiko farany fotsiny hoe ohatra nisy kapoka mafy be zany nandoana. Zay fotsiny tadidiko zany dia kay aho zany efa tany amin'ny hôpitaly dia indray andro nitolo aho tsy natsiaro teny. Gagabe natsiaro fa dadanay efa tonga ao. Tadidiko amin'izay ilay izy hoe kay zany vonoiny. Ny fehitreny zany nomeny totohondry tetiko. Dia ozy dadanay hoe andao zaka certificat médical fa tokony hitory. Tamin'izay moa zany nanakana ny dadanay hoe raha hitory anazy eny ianao dia hiatra izy dia ahoana moa reto zasy rery. Andeha teny fotoana dia niteraka an'ilay zanako
faha-efatra tena izy hoe zaho ozy andeha toerana any ambanivohitra any hanao tasafa izay ozy no tena mety amiko. Dia rehefa tonga moa izy izany dia miady foana izay moa tamin'izay efa nisy amin'izay ny portable dia mifampiantso foana amin'ny vehivavy izy. Dia rehefa miteny moa zany dia hoe ino moa izy mba hidiradiranao amin'ny fiainako, tonga dia manefanteva be izany izy. Dia izy moa zany mamono foana, sisy sy hamonoana anahy izany e. Misy fotoana moa ny hopitaly ilay zanako farany, sy tonga teny mihitsy izy namangay anay. Mandeha moa fotoana dia nivoaka hopitaly izay dia hoe andahoana handeha taxi ozy aho zany taminy. Dia ozy izy hoe tsisy mandeha taxi izany fa mandeha taxi be. Ahoana moa nitondrany ity zazakely ity vao avy niditra hopitaly. Za tonga dia naka taxi dia handeha taxi anay. Dia no tonga tanitra moa dia tonga tao ny olona. Rehefa avy amin'izay izy sakafo hariva dia tonga dia nalainy ilay latabatra ny sakafo, tonga dia narodany any amiko any daholo ilay latabatra sy ilay vary. Nazerany tao ilay latabatra dia rehefa avy eo tonga dia naivoka ilay latabatra, tonga dia niazakazaka izy dia nisaka sany tao. Ianao misy mendrika no faty. Ny olona izany ianao zany tsy misy mifoha maraina dia hoe za mafy be ohatr'izao, za olona ohatr'izao aminazy, nefa ny anatinao any ianao potipotika sy ravarava mihitsy. Dia teny moa za fotoana dia nisy an'iny confinement iny dia sendra taty izy dia vao izy koa taty izy sisy taxi borosy nandehanany nody. Izy moa zany tany efa manambady, fisotro ronono eo izy moa zany dia sorenany taminahy. Ianao ozy maka anisany ambadika any fa maharikoriko anahy. Tonga dia nitorany an'ilay kaopy aho. Dia za moa zany na niala dia tsy voa dia tonga dia nalainy ilay kaopy anankiray, tonga dia nitorany ilay télé. Ilay télé io nefa ny volako vidianana an'io. Dia tonga dia nivakiny ilay télé. Na ilay ankizy aza mihorohoro mihitsy ilay ankizy, raha vao miteny izy dia mihorohoro ilay ankizy. Aiza mamana ozy mateny ilay zanako sady mitrevateva be fa mamy izy. Dia ozy ilay zanako hoe matory mama fa mamy ohatran'ny marary ny lohany fa sy tany ozy reniny lahy. Dia za moa zany nahaino an'iny tonga dia mifoha satria natahotra hoe sao dia ilay zanako no vonoiny. Aiza ozy ny sakafoko dia teo fa hoana ozy dia hanina ohatran'ny hanina alika ty menao anahy. Dia ozy aho hoe tsy hanina alika izany io fa ianao za manevateva sakafo fa io daholo no hohanina hiteo. Tonga dia nakipa mafy be ilay sakafo. Tonga dia nanakana anazy ilay zanako. Fa ianao ozy ianao inona? Ianao ozy raha vao mikasitanina amin'ny mama ao dia tsy ho ekeko mihitsy. Nasiany totohondry ilay zanako. Lasa ny ozy mba manakasakana anahy. Ilay zanako ny anjera tonga dia nitsorahany tao. Ohatran'ny hoe miady amina lehilahy mitovy aminazy izy fa tsy zanany ilay izy. Ianao ve ataly zanako ahoana io? Zanako ao ve ho aty vononao? Tapatapa mafy be ny andro moa alina izy any hamonjy ianao ao. Vao tsindriny tao ilay zaza dia nifetriny meny totohondry. Vao aby ny maso ny zanako iny. Avelao ilay zaza, avelao ilay zaza. Tsy navela mihitsy ilay zaza. Tozy ilay zanako lahy hoe antsoa mama pôlisy ozy, antsoa ny pôlisy. Tsy nety nandeha ilay telefôna. Tsy haiko mihitsy izay nandoa zany. Tsy nety nandeha ilay telefôna. Avy-tsoriso fa tsy fanao zao. Tsy mositra ty fa izay ray maty atsy. Vovona fotsiny ilay zanako izy tadidiko farany fotsiny ohatran'ny tsangana. Ka izaho zany torana fa niakarapaka satria zakako loatra ilay situation izy. Ozy izy hoe za ozy tsy mila manambady anao intsony fa tena teneniko anao ozy marina fa ianao tena vehivavy farany halako indrindra eto ambonin'ny tany. Raha ny fanadihadiana tamin'ny enquête démographique et de santé à Madagascar nataon'ny Instat dia 5.3 isanjaton'ny vehivavy malagasy eo anelanelany 5.10 ka hatramin'ny 7.7 taona no hiaran'ny herisetra ara-batana sy ara-nofo. Matetika ny olona manodidina ihany ny mahavanin-doza. Anisan'ireo niaritra ny mangidy i Raisa, 4.20 taona na olandrainy ary ny tanany ankeriny nandritra ny 2 taona. Dadanay zany vao mbola kely zay dia efa nanomboka nanao didy-jadona taminay namianaday izy. Narafomana dia niditra hopitaly vokatr'ilay izy ilay manao didy-jadona be. Nanomboka voaka ny hopitaly manay dia nasainy andra mamanay foana
tabataba lava ny aina mamanay dia za kitrakitrainy dia avy nampanafody mamanay dia nampisotroany an'ilay tamafy dia ninjitra be dia avy eo nandora mamanay dia maty. Vao maty mamanay dia nidiny nanomboka nidiny hatrany amin'izay ilay zanatra lahany izay no asainy manatin-kanina anao dia asainy manatitra rano androna dia koveta dia ao ihany mahandro dia ao daholo izany izay zavatra ataonao dia ao. Nomboka teo amin'izay nisy taona izany hoe hanao acte de notoriété ana eny Mianadahy dia niteny taminay izy hoe karakara izy ny taratasy fandovanareo fa manjary tsy mety intsony taraiky raha vao tsy karakaranao ohatran'izao. Dia nanaiky izay dia avy eo nefa izy mivadika indray hoe tio izy soniavy ty taratasy ty dia jereko ilay izy taratasy izany hoe famindranana an'ilay fanana mamanay ho amin'ny anina ho any aminy izany ilay izy. Dia tsy nanaiky dia nandrahoana izy hoe ataoko mahalalao izy ianao fa ho hitanao tsara izany. Rehefa tsy nanaiky an'io ianao tsy maintsy vitako io dia ho hitanao tsara ny anjohanao. Dia tena mampaly alana satria zoky izany mba hoe nampifalifaly anahy ilay izy mamanga antrao izany dia mampifalifaly anahy nefa tsy navelany namangana intsony fa tonga dia nidimy tao dia nomboka izay tsy nety nanatron'izay dia violeny amin'izay. Dia izay nahatonga ny tongotrako ny deux boîte nitondra takaitra anahy mihitsy ilay izy. Efa nahatrany amin'ny tranonjanako dia sima satria rehefa natao écho dia sima ilay izy. Dia nisy taona amin'izay izy niditra tao amiko dia nakatona ilay varavarana tsy fataony misy mantsy ilay manakatona varavarana rehefa miditra ao izy. Dia mitony dia nandrahoana anahy izy hoe tandre moa izy miantsoantso vonjeo hoe namiteny mafy dia nitazomy ny tanako roa nataony ohatrao tatarina. Dia avy eo za nasorona aloha ilay akanjo ambany dia teo amin'izay nampiarany alay izy dia sady marary be ilay izy mitomany afa tsy sahy mitabataba. Za moa tsy sahy niantso vonjeo satria tsy hitako hoe izy nanatsoky vonjeo moa za koa matahotra ilay fandrahoana nataony aminahy. Ilay zanatra lahany raha niantsena moa zandriny lahy mianatra. Dia indray maraina dia indraindray atoandro fa amin'ny alina moa ny zandriny fa ilay mirava amin'ny hariva dia tsy manao izy. Nandritra ny roa taona lasaka nanaovany ilay séquestration sy viol. Nisy taona niakatra tany Antananarivo izany izy satria ao ambadika anay mantsy ao ambadikako izy no matory. Dia fantatra hoe hiakatra Antananarivo dia nanatitra sakafo izany ilay zanaka ny rahalahiny dia adino nanidy an'ilay varavarana dia lasa izany mitsoaka dia niandry zandrinay teo amin'ny vavahady moa za dia avy niravany avy nianatra zandrinay dia nanontaniako niteneniko izy hoe mijaly be ao lesy nanaovany dadanahy fa mba miangavy meu numéro de téléphone amin'ny fielio fa aleo za hipetraka any aminy fa tena mijaly be satria za ny sanyteny tamin'ny zandrinay ilay resaka viol. Dia nandeha niakatra izany dia tsenandrareo teny fahasankarana dia teny no entiny nody. Fa nanomboka teo dadanay fantany hoe tao amin'ny zokinay izany mipetraka dia nitory zokinay sy ilay rafozany izy dia ilay vadiny. Dia izany hoe nalainy zareo ankerany tao an-trano za. Farany izany tadiavana hevitra inona ny hevitra dia nisy mpiara-mivavaka aminay izay no niresadresahana an'ilay kako dia niangaviana dia tany no mipetraka. Tsy ara-nofy ihany anefa ny herisetra fa eo ihany koa ny herisetra ara-moraly sy ara-ekônomika. Anisan'ny niaran'izany i Fleury, 13 taona. Mianadahy ny zanany ary nilaozany vadiny any ampitan-dranomasina izy ireo. Fakahitanay tamin'ny voaloha dia mpianatra mirava mianatra ireo dia miaraka mody dia miarakaraka teny. Dia miara-mipetraka hoe ndao hiteraka dia hoe ndao hivady. Teraka ilay zaza voalohany akony no nanomboka nanao zay vao nanomboka nanao fiancé. Telo taona ilay zanaka voalohany zay vao niditra tao anatin'ny soratra sy ny mariage. Tao anatin'ny fitondrako voaka voalohany aloha dia efa nanomboka hoe efa nahitahita zavatra ihany akony. Lasa en ligne reny izy dia matetika miasa alina dia nefa nitsita hoe aiza ny tena ny fiche de paie tsy hita, ny tena bolongana karama tsy fantatra hoe ohatrinona na ohatrinona fa ohatrin'ny hoe izay tianao mena fotsiny dia omena. Izany zany efa irery foana na makaiza dia ohatrin'ny hoe tsy mba hitan'olona mihitsy izy izany fa ohatrin'ny hoe za zany dia zanako.
taorianan'io nanomboka amin'izay ny zavatra tena nataony a le tena hoe mandeha iray volana herinandro tapa-bolana dia tonga nefa izy avy any tsisy vola fa hoe izy misy zavatra eritreretiny amboariny a misy fotoana koa tena izay ny tena ohatrany fotoana ohatrany makarary be anala fo mieritreritra le izy satria tsy zakako le zanako zany efa ohatrany hoe efa tsy hodilany dadako foana efa hirehetry foana izy a dia nefany a misy fotoana tsy maintsy miasa dia asalina nefa ny hitako tamin'izay dia tsy maintsy miasa foana ko dia tsy mahita ny zanako io raha tsy maraina dia taty aoriana efa tena ohatrany hoe tsy zakako intsony satria miady rery foana ko dia ohatrany tena hoe leho tanteraka an'ilay tao an-trano ako dia namoro-kevitra ary tsy niterenezaneza mihitsy fa justa hoe taratasy fotsiny napetrako tao an-trano dia lasa ako ny nody mety koa ny zanako dia nody nakany an-dadana sy mamanay a dia tsy haiko herinandro teo angambany any tonga tany dia nanaraka anahy izy taorianan'izay nanaraka anahy nandeha nakanay tany fa dia tena niara-niaina ohatrany hoe niverina kely tamin'ny fiainanay tamin'ny voaloha izay taorianan'io nandehanako tany an-dadanay sy mamanay miteny anahako mihitsy ny ary izy hoe te hanan-janaka faharoa fandriny dia hoe mba hoe mahiteraka vavy dia tonga ilay zaza faharoa izy tsy miaraka tamiko nanao eko dia rehefa nijerena dia tena vavokely dia faly be izay tena tsisa faliana ohatr' izany ny nianaka tandranay mihitsy dia nandraisana telefona hoe mba hoatsony dada fa vavokely ilay zandro dia rehefa najony izy a tsisy réaction mihitsy hoe mba hoe nandeha teny any dia teraka somatsara amin'izay zanako any amin'ny zanako faharoa ariva ilay zanako niteraka dia efa alina be efa tady arena ny andro izay izy vao tonga nijery ny zazakely faharoa io izy tsy afaka nijanona karakaranay fa lasa ihany ohatrany hoe tsy mahafaly anazy le izy sady ohatrany hoe tsy manana fahavononana intsony izy fantatro ihany marina amin'ny farany a fa tena hoe manana tokantrano hafa mihitsy izy iainany ankoatra ny tokantranonay fantatro amin'izay zavatra marina nataony dia teneko an'iny izy a raha mazaka ozy izy dia mijanona fa raha tsy mazaka dia dao anao divorce ozy izy dia samy vita nanao vava mihitsy izy hoe kainao eo izy na anaiky na tsy anaiky fa izay ozy izy afaka mialeto dia tsy ho hitanao mihitsy fa dia avy eo moa izy nanapa-kevitra hoe hiala eto toerana hoe tsy hijanona eto fa ndeha hiasa any ampitan-dranomasina dia lasa izy dia teo amin'ny iray volana teo natongavany tany amin'izay nalehany tany any ngambany izy ny hoe miantsoanay isan'andro en plus rehefa miantsoananay izy dia 15 minutes par jour eo ny anananay dia amin'ny heure de pause amin'ny atoandro iny ihany zany amin'iny ihany dia avy eo moa izy tsy hitantsony mihitsy taorianan'io iray volana io tsy naheno vaovao tsy miantso tsy nanenona tsony mihitsy tena naharitraritra mihitsy teo amin'ny telo taona teo zay zany mihitsy hoe zay ny hainiko hoe efa manambady izy ihany dia efa ho teraka koa ary ilay vadiny zany efa tsy haiko. Tsika malagasy zany manana le fomba fitaizana hoe mitokantrano fiaviana fa ny dikan'izay kosa aloha tsy midika hoe nitokantrano fizaliana. Toazy efatra amin'ny rahavavy, zako jaly, zako malahelo, zako mahare marary, zako niara-ny herisetra. Matetika moa ny vehivavy rehefa hiara-ny herisetra dia hoe ohatrany hoe manantsiny ao amin'ny fiarahamonina foana zany hoe nono nataony vehivavy iny mahatonga lehilahy manao an'izany hoe dia tena hoe irery ianao eo amin'ny fiarahamonina sy ny ohatr'izany nefa tadidrio fa tsy ianao irery mbola niaina tamin'io fa be da be ny vehivavy niaina tamin'io fa zay saha mijoro dia tafavoaka foana. Tsy hoe tsy azo hitovirana ny herisetra fa misy ny vahaolana miainga amin'ny tsirairay aloha fiadiana amin'izany. Dia rehefa miaina herisetra ny vehivavy dia aza miaritra eo fa arakaraka ny heretanao eo vao maika iny miamitombo iny fa tsy misahatra izany mihitsiny. Avy eo misy ihany koa ireo toerana voatokana andraisana sy hanampiana ireo niaram-boina. Tsy hoe miala fa miady amin'ilay izy mandeha mitoroka an'ilay izy ohatrany hoe manatona centre ohatry tony izao
ohatrany tony hoe association fititony zany manampy an'la vehivavy hoe mba hiala amin'le izy. Mafy ny lalana izorana rehefa te hiarina indray, indrindra rehefa avy nianjadian'ny herisetra na indray mandeha monja aza. Dia hoy zay tamin'ilay zanako lahy hoe andao hoe voaka fa tsy vita zao fa ampy izay ka ampy izay fa tena raha izao mitoy a sy matim-bolo fa tena mifatiny retim-po ato. Tonga taty moa izay dia nasaina nandeha teny amin'ny sandarima satria izy hoe miaramila tena nefa teny amin'ny tomboka ty mandrava tena andeha teny. Raha ty zavatra nataony ty ozy masy leleny tanao izay ny teo a dia tonga dia voasambotra izy satria tena voaporofo manambaty marina ilay rangahy io nefa olona legitima aminao. Izay ny mahazava-dehibe ny fisian'ireo matianina, miaino sy mitantana mba hanarina toy ireo ivitoerana natokana hanampiana ireo vehivavy miaina herisetra na fampijaliana. Zareo tato a no nefa namolavolanaako ny any nanampianako tamin'ny zavatra rehetrarehetra dia nanamarika moa zareo fa manaim-poana ny fikarakarana ataon'ny zareo sy ny fanampiana ataon'ny zareo arak-hevitra sy arak'izay hoe afaka ataon'ny zareo zany. Asorako manokana aloha ny association fity. Raha misy ny zavatra manjongana sy hamela herena io ary fatako hoe vonona hiady hoana azoko sapahitanina ny zavatra nampiovan'ilay fiainako. Ohatra zany hoe mba nahazo vola zany tamin'ilay vadiko na dia tsy ampy ilay vola. Izay fandehanako tato izay koa nefa nisy sa ohatrany hoe nampatahotra anazy zany na sa ohatrany hoe nampiaia anazy hoe mety vadika zavatra fa raha ohatra ka hoe itoy ihany tsy firarahiny aminay dia lasa efa manao ny adidiny izy amin'izao. Ozy izy zokinay hoe zao ve dia mbola heretanao fa manina raha torina any ozy izy zokinay zany fa zavatra efa hiatra manaina ange zao hoe dia teo any nanomboka nitory anazy amin'izay dia nahazo sursis teo amin'ny 8 mois teo izy tamin'izay. Avy tany amin'ny sandarima izy voana lefa atramina nambadiako anazy nandritra n'izay hoe 20 taona zany izay sy ohatr'izay zavatra izay izy voana lefaka. Nandeha taty amin'ny association fity izay rehefa natao gendarme natao enquête za tao amin'ny tomboka tsy mandrava dia nomeny avocat maimaimpona hiaro anay ao amin'ilay resaka rara resaka viol io dia nalefa nanao fitiliana tao amin'ny bevely tanana tao amin'ny centre Vonjy izay dia hatramin'izao mbola manampy anay foana izy manaramaso ny le rara misy io. Dia avy eo tao nalefa tato amin'ny fitsarana nosy moa le zavatra niseho nyteneny tao amin'ny fitsarana hoe tao Antsirabe no nitranga le zavatra nisy natao taminao dia tany Antsirabe izay no natao ny enquête dia MD izy. Manandanja tokoa ny fiavaozana rehefa avy niaina herisetra ka mila mibanjana fiainam-baovao indray. Anisan'ny ahatongavana amin'izany ny fanomezan'ireo ivitoerana, ny fiofanana amin'ny famolavolana ny maha-olona sy fanofanana arak'asa ho an'ireo vehivavy mba haleo tena sy hiverenany amin'ny fiainana milamina indray. Fa tena nampindry zareo mihitsy tena nampindry ny association fity mihitsy hoe ahoana ny anavotana ny zareo ny anampiana ny zareo mba hiafitra hiarina amin'ny fiainana tsy hankina amin'izaniza fa hoe havitatena indrindraindrindra ary tsy anaiky hoe hotsindriana foana ho atao amin'izay tiana anaovana anazy fa mba hijoro amin'ny mahavehivavy anazy mba hanana azy zoro amin'ny hoe renim-pianakaviana azy amin'ny mahavehivavy sy maha-olombelona anazy. Dia be ny formation azo avy ato amin'izareo nisy psychologue tonga tao fa tena iainako hatramin'ity androany ny zavatra nyteneny taminay tao tamin'izany tena hoe niainako le izy zany aloha ambedindesany foana hoe fatary foana ozy izy hoe inona no ataoko prioritaire amin'ny fiainana dia iza no ambony noho iza ianao foana ozy izy ny ataovy ambony ekenao ozy izy fa hoe tianao reo zanakao reo nefa raha tsy tiany tenanao ianao sy afaka hikarakarahandreo sy ny ohatr'izany dia saroko foana le izy dia ohatrany marina le izy. Ny développement personnel koa tena hoe tena nilaina hoe afaka hoe ianao zany lasa hoe manana rispo hoe olom-baovao hafa zany ianao fa tsy takan'ilay nitondranao amin'ny fiainanao tery. Hitako hoe nisy lanjany be dia be teo amin'ny fiainako satria nampiovana le izy nahaizako ny gérer ny fihetsem-poko dia nahaizako koa ny natratra hoe rehefa misy tanjona sy zavatra kendrena dia mila tratrarina foana ny tanjona iny mba hananana fahasambarana amin'ny fiainana sy
tsy niantony maha-olombelona hoe niantom-pisina eto ambony tany. dia ny ainako ilay izy dia tena nataoko tokotra. Nianatra zaitra tato izany izay nanao formation tato dia afaka hoe nampitombo izay fahalalana izay, nameny fitaovana koa izay tamin'ny hoe nanjaitra. Nomena safidy maro mihitsy izany izay satria tsy naveran'ny zareo irery izay a. dia nianatra nanao broderiana nandritra ny iray volana lasaka teo ngambo izay nitadia. Dia izaho moa safidy an'ilay cuisine dia mivoaka avy tato izay a. Dia sady efa nahazo attestation izay dia nahazo fitaovana maro be koa tamin'izay fotoana izay, nahazo fory-gasy, nahazo fitaovana molina fanaovana gâteau. Dia tao aorianan'io nefa tsy mipetraka tamin'izay fotsiny ry zareo fa mbola nameny zareo stage 3 mois tany amina hôtely ngezabe anankiray koa izay. dia nanao formation teny amin'ny fitratrimo izay nanao hoe machiniste moa izany no hoe atao tamin'izany. Indray andro izany niditra tale dia hoe sao dia misy vehivavy mazoto hanao mécano miaraka amin'ny lehilahy ozy izy fa misy orinasa mitady mécano vehivavy any. Dia nanangan-tanana izay roa vavy tamin'izay anankiroa izay nanangan-tanana dia ndao izany mifindra miaraka amin'ny lehilahy rio izy raha izany. Dia nalefa stage tany amin'ilay orinasa. Dia nanao stage tao amin'ilay orinasa tao izay dia tapitra ny stage dia nampanaoviny zareo testa dia izaho voatazo. Tena nahafapo anay ilay fikarakarana sy ilay fanampiana nataon'ny association fety anay satria tsy irery izay ary tsy mipetraka fotsiny koa izay fa tena nanao izay vitanay izay mianatra n'izay zavatra nampianarin'olona anay satria be dia be ny mpampianatra, be dia be ny zavatra rehetrarehetra azo raisina teny amin'izay nalehanay rehetrarehetra teny. Tohan'Barazafy tsy irery aho fa za koa tsy maintsy mijoro, za koa tsy maintsy miady, ary za koa tsy maintsy mandresy. Ny teniko antsika vehivavy izay mbola meno anaty ny herisetra ataon'ny lehilahy zany a dia sahy mandray andraikitra tokony samy mijoro ianao zany andraisy ny tsirariny ary tsy sarovo tsara koa fa tsy irery ianao a. Aza misaraka amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia rehefa tena hoe heninao any amin'ny fonao any hoe ampy izay ilay zavatra hoentinao sy zakainao dia mamonjeny ny association ohatr'izao izany hoe miaro ny zotsika. Aza mieritreritra hoe rehefa mamony any ny lehilahy izay vao tena hoe herisetra izany hoe io fa mivoto ny tarehako, vako ny vavako dia izay vao oetratra mieritreritra fa io nafihetsika fotsiny ary io ka rehefa mandratra ny fonao a rehefa makarary ny ao anatinao ao dia efa herisetra daholo izany ara-moraly ary aza manaiky ohatra ny hoe efa tena hoe ho faty ianao hoe efa tena tapitra momba anao hoe tsisy avenir intsony ianao izay vao tena hoe hiala ako fa jereo inona ny metimety aminao kokoa ny fisiny ve ny fiaretanao amin'ny zavatra ataony ve sa ve ny fandraisanao andraikitra hoe ampy izay izay herisetra izay fa tsy tehana izay intsony Avatra ho antsika vehivavy izay arany herisetra ny resaka viol tsy voatery viol irery fa na ny herisetra aza dia aza fempena ilay zavatra miatra aminao fa lasa sady miteraka aretim-po ilay izy, lasa ohatra ny hoe miteraka anararotan'ny olona anao fa aleo manantona olona izay afaka natonana. Manatona foana amin'ireny association maro be dia be ireny indrindra amin'ny association fety fa zareo dia manana soso-kevitra tsy voatery koa hoe tsy maintsy hisaraka foana ilay olona fa misy fandaminana ampianarin'ny zareo ao izay fanapahan-kevitra ao ihany izany no arahan'ny zareo hoe izao ny fanapahan-kevitrako na izao dia zareo manaraka sy manampy ny foana. Avatra ho anao ry dada tena aleo ianao mba miova amin'izay mba madio fo dia mba tia zanaka miangavy ianao mba miova amin'izay. Tsy maharitra mandrakizay ny alina fa tsy maintsy hiposaka ny masoandro ary tsy maintsy hisy ny mazava. Amiko izany ny tokantrano ideal dia rehefa mahay mifampisimbona ny lahy sy ny vavy ao anatin'ilay tokantrano dia miara-maombon-kevitra mifampiresaka foana amin'ny zavatra tokony atao, miara-mandray fanapahan-kevitra dia mifanohana foana na amin'ny soa na amin'ny ratsy.
nofoma hoe hositrana tongotry dia mba hoe miasa dia manampy ny olona tsy manana na hoe mba manampy ny olona manana ka ohatrana zao. Tsy maintsy miratra amin'ny masoandro. Za moa tsy nieritreritra n'izany raha nandritra ny androm-piainako hoe isan'izany association fity izany hampiova ny fiainako. Mia za fa mbola hiratra amin'ny masoandro ka. Ny herisetra dia sady marary mahamenatra kanefa tadidio fa tsy rery ianao izay miara-ny herisetra io fa rehefa samy mijoro ianao dia misy manolo tanana foana ianao manampy ianao dia tsy maintsy mandresy ihany koa ianao. Vehivavy efatra izy ireo ary tantaram-piainana karazany efatra. Nampihetsi-po tanteraka ny nahita ireo fijoroana vavolombelona izay nataony Mbarazavy, Tina, Raisa ary Fleury teo. Tsapako tokoa fa tsy mora ho azy ireo ny mizara ny tsambalatelo ny fiainany, koa deraiko manokana izy ireo nanana fahasahinan joro ary ny safidy niala tamin'ny fanginana. Ny tiako tenena ho azy efatra mirahavavy dia tiako fantatry zareo fa vehivavy mpandresy ary vehivavy miavitra amin'ny fiainan'izy ireo. Tamin'ny 8 Mars 2024 no nijoroako voalohany ary nalorako tena hitondra ny feon'ireo vehivavy izay anjadian'ny herisetra. Nambarako tamin'izay fa tsy tokony ho antsoinatsony hoe fanaka malemy ny vehivavy satria isika vehivavy dia sady tsy fanaka no tsy malemy ihany koa. Ny tiako hozaraina androany dia makahery indrindra an'ireo vehivavy izay mbola miady mafy anatin'ny fahanginana, izay mbola miady mafy anatin'ny tsindry azo lena ny tenako. Fantaro fa misy ny rafitra izay efa natsangana, rafitra izay afaka miaino, afaka manoro lalana ho azy ireo. Raha momba manokana dia raha mbola hita sy iainana ny herisetra izay mianjady amin'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina dia hijoro hatrany aho ho azy ireo. Ary manararaotra koa ny mitondra fisaorana feno ho an'ireo izay rehetra manome tanana, ireo rehetra izay manohana sy miara-mentana amin'izay ady iombonan'izay. Ny teny filamatra dia hoe aoka izay ny herisetra ka tsy ho irery izy ireo.